Ny anareo koa ve reto ny henan-kisoa no lalana sy fahamarinana ary fiainana? Simple be zany questionko zany averiko indray hoe ny anareo koa ve resaka viande de porc no lalana sy fahamarinana ary fiainana? Maninona mametraka an'izany fanontaniana izany? Mametraka an'izany réflexion zany satria tena be da be mihitsy ny olona no à côté de la plaque mandinika soratra masina. Tsy miresaka an'ireo olona misafidy ny mifady henan-kisoa amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, fa miresaka amin'ireo olona endoctriné. Averiko tsara hoe miresaka sy mampita message amin'ireo olona endoctriné. Reny karazana mpino reny dia mampalahelo fa ilay Jaona 14:6 hoe izaho hoy Jesosy Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Dia sanatriany zany io Jaona 14:6 io soloiny viande de porc ilay hoe izaho Jesosy Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, ary prouvé zany eo amin'ny zavatra izay resahany sy ampitainy. Ny soratra masina rehetra izay resahany sy ataony détail hitondrany fanazavana sy adiny hevitra 24 heures sur 24 heures dia à la base de viande de porc daholo. Ahodiny ho viande de porc daholo. Ny fahazahoana ny fanamasina dia viande de porc. Ny fanomezam-pahasoavana dia henan-kisoa. Ny talenta, ny ministère dia à la base viande de porc, henan-dambo avokoa. Mampalahelo mampalahelo. Ka izay no nahatonga ny tany hoe ny anareo koa ve reto henan-kisoa ny lalana sy fahamarinana ary fiainana? Viande de porc ve nareo lalana sy fahamarinana ary fiainana? Tena mila mandinika ihany ireny karazan'olona ireny. Mila mieritreritra, mila misaina. Fa ireny ilay ambaran'ny soratra masina hoe voapetaky ny vy mamay ny fisainany sy ny fieritreretany. Bien sûr, on ne met pas tout le monde dans le même sac. Misy ny olona mpino mpifady henan-kisoa tena hoe fitaratra sy modèle amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Fa tena misy ny endoctriné amin'izy ireo tsy mahalala inona izy afa-tsy viande de porc, henan-kisoa no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Mampanahelo, mila tonga sain'ireny olona ireny. Tena mila tonga sain'ireny olona ireny. Zay ny afatra. Tianao Jesosy.